tily eto Madagasikara nahazo fiofanana leadership avy amin'ny filomatrika Ravalomanana. CEG Razaka Ambatondrazaka ampandoavana 5,5 alina isaky ny mpianatra ny ray aman-dreny. Bariany Madagasikara mbola banga ny toerany mpanazatra. Talata fa 1 ny volana septambra ny taona 2024 tonga soa anatin'ny pejy ny fampalalambavao ny MBS indray ary tomboky lasy tomboky vavy manolotra ny araba no sady manasanao sahady anaraka ny fotoana ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Araka ny efa narahantsika tao anatin'ny lohatenim-bavao iny ary dia nitoy androany tany amin'ny FJKM fitiavana Moramanga ny fihaonan'ny filoha tily karakarain'ny fikambanan'ny tily eto Madagasikara. Fihaonan'ny filohan'ny vondrona manerana Madagasikara moa izy ity ka nahazo fanasana manokana tamin'izany ny filoha marika Ravalomanana nampiofana ireo tily tonga teny antoerana. Anisan'ny nampiofan'ny filoha marika Ravalomanana tao anatin'izany ny leadership na ny fitariana ny tily. Ny leadership izay tena afantarany maro izany filoha marika Ravalomanana izany. Traika efa nananany nandritra ny fitantanana ny Madagasikara nandritra ny fito taona ary filazany matetika ny hoe kapokago izay indrindra no nanasany ireto fikambanana tily ireto ny filoha marika Ravalomanana ny tondrany izay fahaiza manao ny sy ny tondrany izay traika efa ananany izay. Tsy ny ambahamba ihany koa ny filoha marika Ravalomanana namaly ny fanasany tily ka tonga tany antoerana mihitsy niatrika izay fampianarana izay. Waratsika ny tato-baovao ny Asinandriamalala sy Manorandramalala. Tany ny finoanao ho ampinganao io ny andalatsoratra masina nentina nanamariana ny fiaonam-ben'ny tily. Hita tamin'ity fotoan-dehibe ity avokoa araka izany ny solotena isaky ny faritra ahitana ny tily eto Madagasikara. Zava-dehibe loatra ho an'ny tily ny fahaiza-mitarika na ny leadership eo anivon'ny fikambanana misy azy. Eny, atriny anivo ny fiarahamonina ka izay indrindra no nanasandreo mpikarakara ny filoha marika Ravalomanana ampita sy anabe ireo tily. Ianao leader tsy maintsy marina ndraiky toetra efatra tokoa. Voalohany, mahay manao présentation tenanao anao. Za zany tonga eto, tonga dia mizavanao dia letsika io za tiany za marika Ravalomanana. Zay zany le présentation manao show up filazana azy. Show up mampiseho azy zany midedaka be rino ny solomaso fa miditra dia ilaina daholo ny sary tsy mbaravarina dia feo dia fa miakatrakatra mihitsy ny adrenalina zay tena anao tokatsy. Tendretaka izy reto, tendretolonreto, misy olona fantatry ty, misy ihany ty, eo zany dia fa mandeha le soap dia mandeha amin'izay le feo. Vao miteny hoe faly gaga ny alo. Zay natao hoe speak up. Zay natao hoe speak up, feo anao nafantarany olona anao. Hoe mitenena président, miteny manao nanao any hainy olona feo. Misy 6,700,000,000 eo mponina fa tsisy mitovy ny feony. Dia fantatra foana amin'ny feo. Dia rehefa avy hoe look up, zay rehefa fatanao look up. Ny atao hoe look up olona manana vahaolana no zavatra. Manao étude tsara ny zavatra atao hoe tsy miteniteny foana fa tena sûr. Afaka miaritra an'izay tena zavatra manahirana. Dia tandremo tsara fa ny leader tsy hoe zavatra négatif. Dia avela dia tonga dia miara mba mamadika le négatif lasa positif. Dia zay tiako resanana hoe zay le mahatsara le manana ty finoana be ty tany ny finoana ho apingy. Io apingy io rehefa mitifraka manitany ohatra ny Davida mitoraka amin'le tsamotady io. Satria ny fotoanan'ny fanamasina azy natonga azy nampandresy dia ny fahaizana mandresy lahady io tena io koa capacité de négociation tandremo trano. Rehefa ianao leader dia mizava tsy maintsy voalohany aloha anao négocier, discuter, afaka tena mifanakalo hevitra. Faharoa, efa tsy mety izy menacer amin'izay anao izy. Fahatelo, bombardenao amin'izay manahirana anao. Tsy maintsy zay tsy maintsy mampiseho position de force foana ianao. Rehefa minégocie fa raha hoe ianao olona faible be riny da négocier ny olona matanjaka be mezany olona fotsiny ianao. Iverina loa tsara ty tena nahitako an'izany an'izany. Négocie tamin'ny voalohany. Foany nitrosa Madagasikara 2007 nanao an'izay. Tsy possible za président tsisy mpanao an'izany eto ambony tany. Foany fa 7 milliards de dollars nitrosa Madagasikara. Io veloha
fa raha tsy zaka ahoana ny fomba isamboranay vola ty amin'ireo amin'ny FMI sy ny banque mondiale iny le hoste colère iny tamin'izay hoste colère président Allemagne tamin'izay no DG ny FMI tany Washington dia jirojiry izy zaho olona mpandraraha tsy politique businessman rehefa tsy entina dia lasa tena lasa nakatoko ny varavana dia lasa tany Washington bureau-ndraraha FMI na nitany renseignement fa izy iny raha zany varavara fotsy mbola vonakatoko dia lasa dia nanao fitsidihana taty Afrika izy dia tao Mozambique za tao an-trano président zany tamin'ny 2017 dia hoe andao tsika nao choquel makany Madagasikara nasaiko nijery an'io le anosy be lalana volan-drano fa famy doly amin'izay le trosy tena marina izy izy ahoana hoany sady andoavako ny renina andoavako ny zanany raha samy volana ndray manomboka zao fa diovile io zany nahafaka tosa Madagasikara 7 milliards de dollars azy metena tsy manana force fa ao le apingy matanjaka ho azy ianao tsy mijanona fampianarana fotsiny ihany fa afaka nametraka fanontaniana araka izay manitikitika azy ireto tily ireto ary novalian'ny filoha Marc Ravalomanana avokoa izany fanontaniana petraka manoloana ny zava-misy ankehitriny président miteny tompo lazy hoe ho alan'olona lalao ny anarana nefa koa misy teny ao manao hoe anarena misy andro maholo tsy raha zay fa tatao tsara manoloana zava-misy ankehitriny président inona mivaolana entinao mampitahika anao amin'ity firenena ity satria ny zavatra tsapanay dia hita fa arakaraka ny nosona no voamiasany akobokonosy fano inona no anjara pekiraisinao manoloana zava-misy an'izao satria tena mitaky olona mahery vaika ny firenentsika nadirao zany fampandrosoana fatelo aizahoaiza ny filanao manoloana manaraka sotrotoko mampanay hoe ina ny vahoaka valika izy ty tonga dia vatona voalohany ina hoe sakafo satria sakafo mahoe fahasalamana sakafo mahoe tanjaka tsy mitanjaka aloha ty fa sakafo tena tsy maintsy atao hoe misy aloha satria misy olona tena reumatisme sakafo raha mahita nandeha taika nandeha sakafo koa vian'ny olona tena hitako azy tena any anao fototonao anaty io sakafo nany tsy maintsy ataontsika arakaraka le toerana tsy maintsy atao zany zay anampihinan'olona toerana hoe zao manome sakafo azy satria tsy maintsy na inona ataon'ny fotoana fanjakana hoe ampisy ny sécurité de Madagasikara tsy ho afaka novina io no raha nona io antsinireko no fa lefady mandana zay no tena ny sécurité nolokany hoe alaisany an-tsaina ne zany hoe alefafivoanina tamy izy mahita iny tena mikaikaiky le olona nandeha hélicoptère dia janona fa janona dia problème ty président rehefa avy ny olona dia difriranty dia maty olo ny volonay résultat ty président tonga ny asara le olona dia le baiboty difrina tonga amboariny ty be da be zany atsanga rahatsika dia ty no zany zany sakafo tsy maintsy dedana araky toerana fa aloha tsy maintsy ampianarana ny fahasalamana dia ampianarana ny izy fa mahay ny moramora koa kafola mahay tsy mahay satria tsy very manify loatra zay dia raha manontany anao dia za fotsiny hoe sakafo tena mamakiako tena mamakiako dia hoe ina vinanao manaraka apetraka amin'Andriamanitra satria izy manantsaina manao fanahymasina na mbola misy farany fanamboarakatao ny tanora ankehitriny nefa ny manana olana bavana raha Madagasikara nanana vita fianarana na tsy navita fianarana amin'ny tsy fianarana azy ianao koa nefa ny anisan'ny olana anankiray manana leadership manokana raha mijery ny tantaram-piaranao samy mahita zany daholo zay nefa ny leadership anao zany manoloana ilay tantaranao zany hita fa naomby matoa ianao natsangana orinasany be aniran'ny Madagasikara dia ahoana ny zaranao ahoana ny anafahanao amavitra ny tanora miaraka amin'ny leadership
tsipanao izara zay amin'ny tanora malagasy fa milanao zay tanora malagasy ankehitriny tapitra ianao naza hoe ahoana ny fomba tsy tonga dia hoe randina misy dia miovy io fa arakaraka fahitanao fahitantsika le situation moa dia miaraka midiscuter zay le capacité d'écoute dia zay rehefa lavana misy any dia ao amarotsika eo misy fiangonana le Antsapanamary marina magataka eo atao vitaina ty président zay atao viazo aloha lay tany vita borona zay mandeha makany tsara tao dia misy fiangonana koa atao le karaha sa gasy natokavany présidence nadany tany voetsika nanao tany Sambatra hoe apio io tiatena zany misy hoe tena ny bonne direction misy nareo raha mahita tanora zao mataky hoe milanao ny tanora tsy ny tanora tsy mila azo zao fa zany mila tanora tena mihinana mihitsy satria zany olona tonga ty amiko zany manataka hoe ino tanora zay tena zava-dehibe misy hoe ny moa tanora ny pop ny ina fizanapop zany ny fanatenana ny satisfaction ny futur zay tena ny oaviny zay tena dalabe satria na mandeha otrao ataon'olo mihitsy tsy ampahintsony na tsy ampianana amin'ny ankizy samy tsisy fisany mampity ankizy ny ray aman-dreny tsy manana vola-vidanana kahe tsy manana fitaovana itinany ny ankizy dia iveritra ny teniteny dimy mepolo isan-jato ny zanaka malagasy tsy nalaka beka be bakaka ahoana dimy mepolo isan-jato ny zanaka malagasy na mbola mianatra zao izy hoe tsy hianatra mafy zany tena mafy zany dia alakisakan-tsaina reo taranaka génération fa raha olana ny firenentsika tsy mitanana be zava-doza izay lafim-baovao izay hatrany dia araky ny fanazavana azy ho tany an-toerana dia ho tanterahina rampitso ny fifidianana izay ho filoha sy ny tompon'andraikitra hitondra indray ity fikambanana ity ao anatin'ny telo taona manaraka. Fanazavana. Ny fiaonana taonay eto amin'ny Moramanga zany mandritry ny efatrandro nanomboka tamin'ny 27 ny volana septambra hatramin'ny 12 ny volana septambra dia fiaonan'ny flotily eto amin'ny fikambanana tily eto Madagasikara izay tanterahanay isa-taona izy fa amin'ity kosa nefany dia mampiavaka azy akoatran'ny le mahazatra hoe isaky ny fiaonan'ny flotily zay dia manao jeritodika ny fandaharam-panabeazana ny tanterahana ary mamaritra indray ny zava-kendrena sy ny vina ho an'ny telo taona manaraka
dia amin'ity misy fanavaozana ireo tompon'andraikitra rehetra eto amin'ny fikambanana mba hitondra indray mandritry ny 3 taona. Anisan'izany ny filohan'ny Foibetily ary ny efa voafito tamin'ny 27 ny volana septambra dia ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fanofanana. Pajantsika hatrany mahakasika izay vaovao izay fa hivadika amin'ny pejy ny fampianarana isika dia velotaraina ny ray aman-dreny mpianatra ao Ambatondrazaka amin'izao fotoana izao manoloana indrindra ny fandoavam-bola eny anivon'ny sekolim-panjakana ao amin'ny CEG Razaka ohatra dia mila manomana vola 5,5 alina ariary ny ray aman-dreny raha ampiditra mpianatra iray. Nitondra ny fitaraina natao anatiny ity fanadihadiany ny Randrianarivony ity ny solitena ny ray aman-dreny mpianatra Ambatondrazaka. Tsy tombona velively loatra etiny hoe 0 ariary ny fampidirana ny ankizy eny an-tsekoly. Ho an'ny CEG Razaka manokana 5,5 alina ariary ny vola tsy maintsy homaniny ray aman-dreny raha te ampianajanaka eo anivony izany sekoly izany. Vokatrio maro amin'ireo ray aman-dreny no mbola very fanahy mbola velona satria te ampianajanaka kanefa indrisy tsy misy ny vola afana manatotosa izay fampidirana ny zanaka any an-tsekoly izay. Ankehitriny mitondra ny fangatahany amin'ny tompon'andraikitra izay nambaratongany izy ireo. Ray aman-dreny mpianakaviana manano tena manana zanaka mbola tokony andala ampianarana ka mitady vahaolana zay any amin'ireo zanaka izay mbola tsy tonga eto an-tsekoly. Ny zava-misy zany dia eo amin'ilay fandoavana an'ilay FRAM zay tsy miolana fa eo amin'ilay hoe resaka vola fampitaovana zany mbola tsisy eo aminay. Fa ohatrina ilay vola fampitaovana 5,4 alina isan-jaza. FRAM 3 alina ariary. Ny tianay angatana tompoko dia mba hianaran'ireo zanaka ireo aty an-tsekoly dia mba mangataka zay raha mba azo atao eo amin'ny sekoly zay idiran'ny zanakay mba mangataka arrangement mba ahafahan'ireo zaza ireo mianatra satria tena mbola ao anatin'ny fahaseranana zay. Misy fanantonana ny tompon'andraikitra ny zavatra izay voalazan'izy ireo dia hoe tsy maintsy aloha FRAM sy ny fampitaovana. Dia nefa izy ireo laza fa androany 17 farany fampidirana ny fandraisana zaza ato amin'ny CEG Razaka. Ny zanakay nefa mbola tsy tafiditra ato an-tsekoly. Antenaina fa mba isy tompon'andraikitra andre tokoa izay etaetany ray aman-dreny mpianatra izay fa tsy sanatria ataony toy ny rano atete an-damosiny kanakana ka overy anjavony ihany fotsiny izay etaetam-bahoaka izay. Eo amin'izay vaovao ny fampianarana izay hatrany dia anisan'ny sarika ny sainy maro ny fahitana ny mpianatra amin'ny EPP Mahiagogo Mampikondy mipetraka amin'ny tany rehefa mianatra tsy manana W toerana izy ireo ary raha ny voalaza dia efitrano 4 amin'ity sekolim-panjakana ity no tsy misy W ka voatery mipetraka amin'ny tany avokoa ny ankizy. Tsy voasamba no misedra olana tahaka izao ny mpianatra amin'ity sekoly ity fa efa amantonany maro izay. Tsy mbola nisy anefa ny famahana ny olana hatreto ka manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ny ray aman-dreny ny ankizy mianatra amin'ity sekolim-panjakana ity. Eo amin'izay pejy ny fampianarana izay hatrany ihany koa dia nanao fanambarana androany tesy amin'ny Foibetoerany ny syndicat-ny mpampianatra eto Madagasikara. Fanambarana izay miompana indrindra amin'ny fanarenana sy fanajarana ny fomba fitantanan-draharaha eo anivon'ny sekoly, fampianarana teknika sy fanofanana aragasy. Ando miaratina, Andra Gotomalala. Mibaribary tampetraka ny tsy fahombiazana ny fitantanana ireo tompon'andraikitry ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana aragasy voatendry teo aloha ka miteraka fanakorontanana samihafa eo anivon'ity ministera ity raha ny fanambarana nataon'ny confédération syndicale Saint-Pamand androany. Tsy azo ekeny izany antony lehibe mampisatra ny fampandehanandraraha ity tranga ity raha ny fanazavana ka anaovan'izy ireo izao fitakina manaraka izao. Mitaky izay ny anesorana tsy misy atakandro reo olona tompon'andraikitra ny ministera voatendry le tompon'andraikitra voatendry ministra teo aloha zany fa tena miariary ny tsy fahombiazan'izy ireo ary miteraka ny fanakorontanana sy ny famitenany ministera indrindra fa amin'izao akatoky ny fidiran'ny mpianatra izao. Takinay ihany koa ny anaovana fitsirihana na inspection ny momba ireo recrutement ka ny mikasika ny fampidirana mpiasa-panjakana zany sy ny famadihana ny ECD ou ELD basculement ECD ELD ary ny fantaniam-bola amin'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Takinay ny famerenana reo ECD noroahina nefa manana décision ara-dalàna.
takina ny fanofanana naoty famindrana toerana ny mpampianatra sy ny mpiasa noho ny antsotsay. Takina ny fandoavana ny karaman'ny ECLD sy ny vacataire hatramin'ny volana desambra 2024 ka hatramin'ny andro ny asany. tanjona no ahafahana manarina sy manatsara ny fomba fitantanan-draharaha ary isorohana ny mety sy ny korontany ao anivon'ny sekoly fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa raha ny voarakitry ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Olona teknisianina mahafeny asa araka izany no tokony apetraka hitantana sy isahana izany andraikitra izany ahafahana manatsara ny tontolo ny fanabeazana eto Madagasikara. Raha ny makasika ny fampianarana ambony indray dia tsy lavitry ny korontana. Raha tsy ny mpianatra dia ny mpandrarana université no migrevy. Tsy androso mihitsy raha tsy mivany ny olana eny anivon'ny fampianarana ambony. Raha mbola mikorontana ny ao anivon'ny université ka grevy sy fitakiana lava reny mandava-taona no iainan'ny mpianatra sy ny mpandrara eny dia tsy hisy fanatsarana ny tontolon'ny fampianarana ambony. Mila vahan'ny fitondram-panjakana aingana noho izany raha te ametraka fampandrosoana marim-potitra sy azo antoka i Madagasikara. Tsy misy afa-tsy ny taranaka malagasy izay nonina teto an-toerana sy ny anatra teto an-toerana ihany no manana ny toe-tsaina tena vonina ampandroso ny tanindrazany. Eo amin'ny pejy ny fiarina kosa indray ary dia na dia niakatra ho 2.7 sy 700 faingo ray taona aza ny fanondranana lavanila tamin'ity taona ity raha tokosa ka 2.7 sy 500 faingo roa taona izany tamin'ny taondasa dia nahitana fienanty 4.7 faingo 400 ny fanondranana any ivelany ony teo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara. Izany moa dia vokatry ny fampianana ny vidin'ny lavanila eo anivon'ny tsena iraisampirenena. Raha tsy ahivina 7.50 sy 300 faingo $4 ny kilao tamin'ny taona 2024. Nefa dia nofera ny fanjakana ho 50 sy 200 dolara monja izany tamin'ity taona ity. Marina moa fa ny taona 2024 7.20 sy 400 faingo $4 ny iray kilao tamin'ny lavanila ary nanondrana 20 sy 500 faingo roa taona ny Madagasikara. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena dia nitondra ny fomba fijeriny mahakasika indrindra ny fiomanana sy ny fiatrian'ny ekipa pirenena barian'i Madagasikara amin'ny lalao fifampitsanana iadina ny amboara eran-tany 2024 Emirado Rakoto ary Malala izy moa dia mpamakafaka baolina kitra. Andro Miaratina sy Andro Rakoto Malala no mitatitra amintsika ny fanadihadiana. Hiditra amin'ny lalao fantelo ny fantsanana amin'ny amboary eran-tany eo amin'ny taranja baolina kitra ny barian'i Madagasikara ny fiandohany volana oktobra izao ka RDC no ifandona amin'ny ekipa pirenena amin'izany. Mbola manana tapa-bolana mahery kely ny ekipa malagasy io manantena sy anaovana ny fandaminana rehetra mahakasika izany. Hatramin'izao anefa tsy mbola fantatra ireo mpilalao andrafitra ny ekipa. Farafatarany 10 andro mialohan'ny fifaninanana ho ny mpamakafaka baolina kitra no amoaka ny lisitra ireo mpilalao ny federasiona sy ny mpanazatra izay mbola ampirinasa amin'izao fotoana izao. Hatreto aloha mbola tsy misy ny vaovao manokana milaza ny fampiantona azy na ny fanohizana azy fa rehefa tsy misy ny vaovao dia everina sy eritreretina efa manakaiky 10 andro eo sisa dia efa handrato lalao isika dia raha mety fisehon'ny zavatra dia izy no anohy ny asa ny mpanampy azy dia efa eto Madagasikara mijery ny mpilalao ary izay eto Madagasikara ary izy moa zany dia any ivelany manara-maso ny mpilalao any ivelany raha ny fieritreretiko amin'ny fomba fiasan'izy ireo moa zany dia zay angamba no jerentsika eo hoe anao ahoana tsy tokony ho ela dia amoaka lisitra izy ireo nirina hoe avoakany meloha ny lisitra fa tsy miandro hoe ny vahoaka no hitaky ny lisitra zay mivoaka. Lafin-javatra maro no mila amafisina amin'ity fifantsanana ity na ny makasika ireo mpilalao na ny tetikady hoentina hiatrian'izany raha ny fanazavana amin'ny fifaninanana goavana azy. Mariana moa fa efa namoaka ny lisitra ireo andrafitra ny ekipa pireneny RD Congo ka 350 no vao antso ny mpanazatra ary efa miroso amin'ny fifantenana izy ireo. Tokony fotoana efa
anaovana fanovana efa nanomboka tamin'ny andro voalohany aloha tokony natao le izy dia tohizina amin'ny andro faharoa fatelo fetra fa dimy fanenina rehefa hoe fanovana zany dia ny fiandrasana dia ny attente moa zany tsy hoe tonga dia ho tafiakatra amin'ny coupe du monde isika raha toa ka hoe ny fanovana no raisina ho tanjona fa raha toa kosa ka hoe tena hoe ametraka an'izany hoe lalao eran-taniny no tanjona atao izay tafiakatra anazy dia hafa indray ny tedikady apetraka amin'izay fotoana izay ary jerena ihany koa hoe manahoana ny mpilalao afaka mitondra antsika anatin'izany tanjona izany aiza hoe zany mpilalao-tsika amin'izao ny zava-misy dia efa vokivoky taona avokoa ny ankamarony ka izany ihany koa dia mampametraka ny fanontaniana hoe ho vitan'izy ireo ve ny atratrarana ny tanjona raha toa ka izay napetraka hoe lalao eran-tany 2024 napetraka ny tanjona. Ny fandaram-potoana eo anelanelan'ny fahadimy hatramin'ny faraika ambin'ny folo ny volana oktobra izao no anatanterahana ny lalao mandroso hifanandriana ny Bare sy RD Congo. Eo amin'izay lafim-baovao ny fanatanjahantena izay Hatsan dia nivoaka ny lisitry ny mpanazatra nasionaly araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fédération ny tsipy-kanety be eto Madagasikara. Christian Andrianiaina Inano ho an'ny sokajy lehilahy ary Jean Andrianandrasana ho an'ny sokajy vehivavy. Samy efa tompon-daka eran-tany moa ireto farany. Izy mirahalahy ireto araka izany no hitondra ny ekipa ampirenena hiatrika ny mondial 2024 any Espagne. Ho an'ny sokajy junior dia hifaly ny Irina Razamso no voafidy ho mpanazatra. Marina fa ity faranty dia efa nitantana ny ekipa ampirenena ho an'ity sokajy ity ka nametraka ny Madagasikara ho tompon-daka lefitra eran-tany. Mpanazatra hafa efatra kosa Victorien Razafindrasand na Itota. Izy no andray an-tanana ny ekipa ampirenena izay tompon-daka lefitra ka hiatrika ny fifaninanana afrikana ny Burkina Faso ny volana novambra ho avy izao. Marina fa andrasana ireo mpilalao faefatra andrafitra ny triplette ho an'ireo fifaninanana ireo amin'ny faran'ny volana ho avy izao. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena dia notanterahina omaly alatsinainy ny fifidianana federaly tany Kanada efa hita taratra sady no fa hibata ny fandresena amin'izany ny antoko liberaly misy an'i Justin Trudeau. Andrasana ivoaka manomboka androany talata kosa ny voka-pifidianana ofisialy. Miala ranombana sy tahirinaina no mamintina amintsika ny andindinin'izay. Na dia mbola tsy nivoaka amin'ny fomba ofisialy azy ny valim-pifidianana tamin'ny fifidianana federaly nalefa mialona atao tany Kanada omaly dia efa novakiny ireo haino manjery any an-toerana Pantsilona Sahady taorian'ny fikatoanan'ny biro fandatsaham-bato omaly ariva fa hivoaka mpandresy ao anatin'izany ny antoko liberaly misy ny Prime Ministre Justin Trudeau. Efa laza nyity farany raha ny fantatra ny atsasaky ny fandresena saingy voalaza kosa fa tsy ahomby amin'ny famerenana ny maro anisa ny tenany. Araka ny fampelezam-peo nataon'ny onjam-peo iray any Kanada mantsy dia seza 750 no azo n'ity Prime Ministre ity kanefa seza 70 no fetra ambany indrindra ahafahana mahazo izay maro anisa izay. Ialana amin'ny toe-javatra io sy ny fiezahana amerina ny maro anisa izay very 2 taona lasa tena pelatana n'ity farany anefa no antony nanatanterahana mialoha ny fifidianana tamin'ny tapaky ny volana aogositra lasa teo. Naneho fahatoniana tanteraka moa ity Prime Ministre ity taorian'ny voan'ny biro fandatsaham-bato tany Montréal omaly maraina. Nanambara ny tena ny faniasa tsara sy mafy izy ireo nandritra ny fampelezan-kevitra ary nolazainy ihany koa fa zava-dehibe ny fanapahan-kevitra no raisin'ireo vahoaka kanadianina. Androany maraina tao anatin'ny lahateniny dia nampanantena ho avy mamiratra sy tsaratsara kokoa ho an'ireo vahoaka any an-toerany Justin Trudeau taorian'ny fisiany ny valanaretina nandripaka iny. Androany talata moa no hanomboka ny fanisana ireo bileta valohetsy nalefa tamin'ny alalan'ny paositra ialana amin'ny fisian'ny doublon amin'ny lasabato amin'ny alalan'ny mailaka sy ny sambato avy amin'ny mpifidy iray ihany. Noho izany dia mety haharitra andro maromaro vao ho fantatry ny valim-pifidianana farany sy ofisialy. Teboka anisan'ny songadina tao anatin'ny fandaharana miara-manonja ho an'ny androany makasika indrindra ny nanekeny Florajoel ny trosabe iray lavaka natanterahina ilay tetikasa teleférika eto Andrenivohitra. Zavandre Maefa, Mathieu Prince. Totoza omaly tao Paris nisy ny fifanarahanam-piara-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny tahirim-bolam-panjakana frantsay momba ny tetikasa fametrahana fitaterana teleférika eto Antananarivo ary ny tetikasa Mandraka 3. Araka ny fantara dia vola mitentina 150 tapitrisa euro mahery no nindra amin'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny frantsay anatanterahina ity tetikasa teleférika ity.
Akoatra izay, vola mitentina 7.7 tapitrisa euro mahery anko nonotrisain'ny malagasy amin'ny frantsay anaovana nitetikasa mandraka 3. Ibabitrosa be indray araka izany ny vahoaka malagasy ho ny solomaam-bahoaka Emilien Rambosalama. Nefa taddio fa io téléphérique eto Antananarivo io 151 millions mahery d'euros trousse. D'euros va c'est $. D'euros trousse. Alaina amin'ny frantsay naovana ny zavatra io ary tetehana ho vita amin'ny 2023 moa inona fa tsy fifidianana mera sy fifidianana filohan'ny république dia fa zay no atao dia etrere tsara hoe zay zany ny trosa amin'izao fotoana izao dia le zafy kitrokely zany le zafizafy no andoha an'izay indray namerina zay volo zay no ty resaka oeraoera sy fisamborambola no papanty miatiny kajy politika daholo io ary resaka propagande kao zay hoe jereo tsara ry vahoaka ny zavatra tokony atao miandry anao manomboka amin'izao mandrapa tonga ny 2023 fa betsaka ny araka nytenenina hoe betsaka ampanjono ary efa tsy mijery tsara sy mijery fotony dia eo nao ny raisiny. Tsy fantara mazava nefa ho kosa ny mpanao politika fa ny razafa manantany sy ny mpanao gazety Rinara be mananjara ny tena fizotrin'ity fifanarahana nataony fanjakana malagasy tamin'ny frantsay ity kanefa dia vola be nolalaovana ao anatin'izany. Dia ilay fanontaniana goavana zany hoe ahoana no fomba amerenana ny volan'olona amin'ity vola zay no trosaina ity. Mbola piko le izy ry tsy vitany hoe ahoana ny fomba amerenana azy fa rehefa pré ohatran'izao dia ohatrinona aloha le zana-bola dia mandritry ny 4 taona no amerenana azy satria volana indramo ty avy amin'ny trésor français dia misy koa amin'le pré commercial ozy izy zay garantie an'izay ny BPI France assurance export mbola misy an'izany BPI assurance zany misy prime de risque sinsisy fa rehefa ankajina zany mo technique zany fa tonga dia le enveloppe na 151 millions d'euros no resantsika ilay téléphérique rehefa ohatran'izao manko le pré zany dia mila fantatra le hoe ohatrinona ny zana-bola dia mandritry ny 4 taona io satria tsy 10 taona tsy 20 taona fa mbola lavitra be io dia mila fantatsika le izy mety utile izy aty amin'ny taona raiky amin'ny 2024 hoe 151 millions 852 759 euros fa rehefa mandeha le zana-bola amin'le séance amin'izay dia hitotona any amina mety miliara latsaka io nety tsy fantatsika na mety mamihoatra io ao anatin'ny taona maro ahoana ny fitotongana ny zana-bola no ny sandam-bola atsika zany koa mbola tafiditra ao anatin'izay afaka 10 na 20 taona tsy misy mangarahara mihitsy le mitrosany vita foana dia le manao sinia dia le poeraoera no le mpanara-dreny rano le tsy dia mahay an'le raharaha fa fotsiny dia hoe merci président dia manaraka fotsiny hoe dia azo any sisisy fa na le téléphérique tsy hainy le modalité an'le resaka pré tsy hainy sy le hoe ny tarana no andohan'izy tsy hainy zay zavatra eka zay zany lina fanontaniana mila valiny ny mpitondra fanjakana zany. Maro ny fanontaniana mipetraka momba ity tetikasa téléphérique sy mandraka 3 ity tena ilaina tokoa ve raha nitoedra raha misy amin'izao. Ny fanjakana dia nisafidy ny fananganana fotodrafitrasa kanefa ny sosialim-bahoaka miamikorosofahana apiditra ohatrinona anaty kitapom-bola mpanjakana ity tetikasa ity ho an'ny rehetra tokoa ve ny sara-pitaterana raha ny lafi ny fizahantany no himasona tena io fotodrafitrasa io tokoa ve no paikady hisarihana ireo mpizahantany misy aty metsy mahery izay tanjon'ny fanjakana. Akoatra izay dia anisan'ny tena nisongadina ny tsy fanajan'ny Flora Joel ny rond protocolaire tsy tokony ny joro ary nanatrika ny fifanaovatsony ny Flora Joel satria ny ministra Rotota no voakasika ao anatin'izany. Araka izany tsy voaja ny arifienitra isan'ny voaresaka nandritra ny fandarana miara-manonja ihany koa ny mikasika ny trangana tsy fandriampahalemana izay tena manjaka tanteraka manerana ny nosy amin'izao fotoana izao. Ny sokatra omaly ny fivoriana ho an'ny cour criminel ordinaire eo anivon'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny kolokolona ny PAC hodiniana mandritra ity fotoam-pivoriana ity mondra raha mafana toy ny fanodikodiana-mbola mpanjakana sy ny kolokolo avolenta araky ny loharanom-bavao. Sy mitsaha miakatra ny vidim-piainana eto Madagasikara ankehitriny raha ny tatitra navoakany Instat dia tombanana ho 7 faingo 500 ny tany fiakaran'ny vidim-piainana amin'izao. Ho zakandrehetra tokoa venefa izany fiakarana izany. Mamaly io fanontaniana io atanatin'ny fanadihadinatry Andro Miaratina sy Andro Rakoto Malala. Enina faingo iray isan-jato io no tany fiakaran'ny vidim-piainana ny volana Jona lasa teo araka ny antotanisa navoakany Instat araka io tatitra io hatrany
dia tombanana hiakatra fito faingo 500 ny vidim-piainana amin'ny farany taona. Mbola zaka tokoa ve izany fiakaran'izany? Raha mba miakatra aza ny vidim-piainana efa tsy miakatra amin'izay tokony ho rariny intsony fa dia mandritra ny herinandro in-telo in-efatra miova ny fiakaran'ny vidina entana rehetra mihitsy. Dia tena hita mihitsy hoe sarotra amin'ny olona na dia ao anatin'ny hoe fidiran'ny mpianatra amin'izao fotoana hoe amin'izao fotoana fidiran'ny mpianatra izao ary dia tena hita mikaikaka mihitsy ny vahoaka na dia mivarotra ho arotsaka any anaty vilany azy. Dia tena hita hoe tena sahirana ny olona. Hatrizay mahatonga ny fandriam-pahalemana eto amintsika ny fahasairana ny olona tsy fananan'ny olona vola. Ka eo indrindra ny tokony mba hoe misy vahaolana aroson'ny fanjakana kanefa tsy mahatanteraka ny teny izay tokony ho teneniny akory ilay fanjakana manoloana le vahoaka madiny. Dia hoe rehefa mba atao le fampanantenana an'ilay vahoaka dia tokony mba jerena mihitsy manakaka an'izay eo amin'ny sosialim-bahoaka satria tena sarotra ny vidim-piainana miakatra andro aman'alina mihitsy raha izay ny ilazana. Ny hanina misy ihany fa efa tsy ara-pahasalamana intsony izany fa efa ny fihinana ny vahoaka mahatonga ny aretina raha amin'izao valana aretina misy izao dia tena hita mihitsy hoe sady marary saina ny olona no marary amin'ny tsy fihinanana hanina ny maty misary etsy an-daniny. Dia anisan'ny zavatra betsaka mihatraika amin'ny vatan'ny zanak'olombelona mihitsy ny tsy fahampian-tsakafo sy ny aretina efa mianjady eto amin'ny tany sy ny firenena misy antsika. Tena mihasarotra efa hita ny anaty vilany mihitsy. Izay izao taloha telo mianaka izay mandrotraka roa kapoaka dia efa mihena ray kapoaka sy tapany latsaka izany izao. Efa ilatsony zakatsony mihitsy ny vidim-piainana. Io aloha izany izao dia miankina amin'ny zava-misy, miankina amin'ny fandraisana andraikitry ny mpitondra fanjakany. Efa iaraha malala izao fa tena sahirantsika. Tena sahirantsika ny angatahany mafy dia io resaka PPN sosialim-bahoaka ny tokony jeremy manokana. Tsy ampy aloha mifandraisana andraikitra satria le vidim-piainana tena misondratra andro manalina ka tena ila tsy ho hitatsony mihitsy ny hanina rapaka zany. Potra ho azy na ny aretina na dia le saina miasa fotsiny ara dia efa makarary loha zany. Ratsaivina nanome 3 andro ireo minisitra ny Flora Joelina ny fahavalo ny volana aogositra teo. Tsy nisy intsony ny toy ny mandrakitiny androany. Nivory tetsy amin'ny motel Nosy niaran-dinika sy ny fanakalo-hevitra mahakasika ny toetry ny vidin'entana misy ankehitriny ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny indostria mpikambana ao anatin'ny simana ny syndicat des industries de Madagascar sy ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministère ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana ny 12 ny volana aogositra tsy nisy ny vahaolana tapaka. Nosarotsarona tamin'ny fanendrena ireo mpikambana vaovao amin'ny gouvernemanta izany. Tsapanandritra izay roa taona sy tapany itondran'ny Flora Joelina izay fa tsy misy mihitsy ny fitsonjovana ny sosialim-bahoaka ary ny vidim-piainana dia tsy voafehatra amin'izao. Tsy takona fenina nefa ny fijalian'ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Na inona taon'izao fitondrana Rajoelina izao ny mety amin'izy ireo dia ny mametra-pialana ihany araka ny fekevitra navoaka ny vondron'ny mpanohitra teny amin'ny bypass tsy ela akory izay. Nankatoavan'ny HCC na ny fitsarana avy momba ny lalam-pandroenana ny fananganana fonds souverain nosipihany manokana fa tsy ho isan'ny mpanaramaso mivantana sy mpitantana ny antenimera rodonta mampiayasa ady ny fanesorana parlementaire ao anatin'izany lalàna izany kanefa ireto farany no mpanaramaso ny fahefana mpanatanteraka araka ny lalam-pandroenana. Ny alarary nombana sy Mathieu Prince. Araka ny didilarana 12 HCCD 3 tamin'ny 20 septambra 2024 mahakasika ny lalàna laharana 2024 tsipika 2020 dia nanambara ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana fa mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ireo pitsopitsony sy antsipiriany momba ny fananganana ny fonds souverain. Araka ny fanamariana fahadimy dia ny atao hoe société anonyme participation publique no hitantana ity fonds souverain malagasy ity. Amin'ny alalan'ny filan-kevitry ny minisitra no hanendrena ny filan-kevim-pitantanana sy ny tale jeneraly. Voalaza ao amin'ny fanamariana fafito kosa fa esorina ao amin'ny andin'ny fahasivy ireo fehezanteny solotena 2 avy amin'ny anteny mera-pirenena ka ny iray dia avy amin'ny voamera misahana ny arabola sy ny solotena ny anteny meran-doholona ho fanasarana ny fahefana. Araka izany, tsy afaka hanaramaso no sady tsy ho isan'ireo mpitantana eo anivon'ny FSM ireo parlementaire kanefa ireto farany no miantoka ny fanarahamaso ny fahefana mpanatanteraka. Betsaka no tsy mazava manodidina n'ity fonds souverain ity. Atao inona marina io tahiry io?
tsy ho fantapiaviana koa izay vola miditra ary tsy hay koa izay mivoaka. Ny famoronana io fampiasam-bola io dia ampiditra antsika ao anaty lisitra mainty ny fiarahamonim-pirenena satria tsy maintsy ahina isy vola mifandraika amin'ny trafika maro isan-karazany andalo ao anatin'izany. Ny fonds souverain dia famatsim-bola tazon'ny fanjakana ka vatsiana amin'ny alalan'ny vola mihoatra ara-toekarena ny ankabetsahany. Ny tanjona dia ny ampiroboroboana ny mihoatra amin'ny fidiram-bola mba hanangonana ny tombony any aoriana any. Mampiahy nefa noho ny antony maro samihafa satria betsaka amin'izy ireo no tsy mangarahara ary mety misy koa ny mandray anjara amina orinasa noho ny tanjona ara-politika. Tapitra ny fampahalalam-baovao tamin'izao alizao mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Fandarana Global News no arahanao rehefa avy ao aorian'izay ny fandarana ahoana mariny arahana amin'ny Germain Menjanary. Ny horonan-tsary io arahantsika ao amin'ny androany kosa dia mitondra ny lohan'ny teny hoe chef. Ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafy ho amin'ny manaraka indray tompoko.